Mbola ho aminareo hatrany ny riavana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy tompontsika. Alahady manolotra indrindra ny fetim-pirenena ary toy ny fiainan'ny fiangonana Fjkm dia antsoina hoe Alahady manga ahatsiarovana ambavaka ny asan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara eo anivon'ny sampana vokovoko manga. Miarahaba ireo mpiara-manompo ao anatin'izany sampana izany tarian'ny birao sy ny komity. Araka ny fandaharany ombonana dia ny Deutéronomie toko 7:20 no fototry ny afatr'Andriamanitra amin'ity anio ity. Deutéronomie toko 7:20 ny andininy 5. Ary dia ny fanahin'Andriamanitra no hampandray antsika ny sitrapony, hampandray antsika koa ny teniny. Soratra masina averina indray amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe tsy mofo no fihinanareo ary tsy divay natoka no fisotronareo mba ho fantatrareo fa izaho no Jehova Andriamanitrareo. Amin'ny dika teny ombonana izay novakiana tamintsika teo dia manao hoe tsy mofo no mba hohaninareo, tsy divay natoka mba nisotronareo, niay anareo ny Tompo ahafantaranareo fa izy no Tompo Andriamanitrareo. Tsy mofo mba nohaninareo, tsy divay natoka mba nisotronareo, niay anareo ny Tompo ahafantaranareo fa izy no Andriamanitrareo. Ten'ny Tompo tamin'ny alalan'i Mosesy ho an'ny zanak'Israely izany ry havana. Hampitodiana ny zanak'Israely amin'Andriamanitra lay miahy azy ireo. Andriamanitra miahy ny zanak'Israely Andriamanitra, ary zany no tokony ho adodina sy ahamaika ny zanak'Israely, tsy ny hohanina, tsy nosotroiny, fa ny hoe iza moa Andriamanitra lay manome ny hohanina, lay mahatanteraka ny hosotrony vahoakany, ny zanak'Israely. Tena zava-manahirana antsika ry havana sy ny zava-boary zany hoe inona no hohanina, inona no hosotrona. Misy karazan'olona mitondra farango kely eny amin'ny fanaripako, mitady ny hohanina sy ny hosotrony. Misy sokajin'olona misahirana makany an-tsena, valalanina dia maty ny vinavinana, trondro ny tadiavina, henan-kisoa omby ny hita betsaka, dia maty eo ny fandaharam-potoana, maty eo ny vinavina. Dinina zany ny atao fa tsisy trondro, baranjely ny karohana, korzety mibetsaka eny an-tsena, dia tapony eo koa ny domy. Inona no hohanina, inona no sotrony. Ary misy koa sokajin'olona izay zatra makamirony ny toeram-pisakafoana, ka rehefa tonga manolotra ny karazan-tsakafo misy, ny mpandroso sakafo, dia sahirana eo mifantona ny hoe paty sa vary, hena atono sa andrahoana, raha andrahoana indray ritra sa misy rony, dia atolotra koa ny karazana zava-pisotro. Mbola sahirana indray mifantana hoe iza mireto ary nosotrony. Raha zava-pisotro mangatsika sa mafana, dia misy imezy atao hoe 2 litatra sa tapany. Izany no ilazana hoe tena zava-manahirana antsika ny fihinana sy ny fisotro. Ary ny Matthieu toko 9 misy fampianaran' Jesosy amin'ilay toriteny lavabe manao hoe aza manao nareo hoe inona no hohaninay, inona no sotronay. Tena olantsika zava-miaina ary indrindra ny olombelona ny hoe inona no hohanina, inona no sotrona. Ity andinin-tsoratra masina malona antsika ity ry havana ny Deutéronomie toko 7:20 dia manolo-kevitra antsika. Aza mieritreritra n'izany fa ny zava-dehibe
dia nao mieritreritra an'Andriamanitra ilay mpanolotra ny hohanina sy ny sotroina. Niay anareo ny tompo ahafantaranareo fa izy no tompo Andriamanitra reo. Mihinana araka ny sitrapon'Andriamanitra, misotro araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny hitantsika eto dia Andriamanitra manafaka amin'ny fahazarana mihinana, manafaka amin'ny fahazarana misotro. Mihinana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy mofo mba nohaninareo, izay ilay dika teny ombonana. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia ny hoe tsy nihinana mofo ianareo na kely azy nandritra ny 70 taona. Ny mofo izay nahazatra ny zanak'Israely dia natao tamin'ny komba voatoto. Iny ny sakafony. Fa nandritra ny 70 taona tsy nihinana an'izany ny zanak'Israely na kely azy. Mana no nomen'Andriamanitra azy. Mofo iny ny tony, iny ny tony mofo tony. Tena niala tamin'izay mahazatra. Raha isika malagasy zany dia ny hoe niala tamin'ny vary. Fa nomen'Andriamanitra zavatra hafa nandritra ny 70 taona. Nanafaka amin'ny mahazatra Andriamanitra mampihinana zavatra araka ny sitrapony mba havelona ny zanak'Israely, ny vahoakan'Andriamanitra, ny fiangonana. Ary izany no tokony fantatsika fiangonan'Andriamanitra. Izany no tokony fantatsika vahoakan'Andriamanitra, vahoakan'ny fanjakan'Andriamanitra. Andriamanitra dia afaka mamahana anao tsy amin'izay mahazatra anao fa araka ny sitrapony. Ny tompo dia tahaka ny reny vorona mamahana ny zanany mbola ao amin'ny akaniny. Ka mitady ihany izy dia tonga ary mitondra ny hazahazony dia mamahana. Ao Genesis toko voalohany dia tadiditsika tsara ny soratra masina fa Andriamanitra rehefa nahavita ny zavatra rehetra, vonona ny zavatra rehetra, dia nametraka ny olombelona, nahary ny olombelona ka nametraka ny olombelona mba hitantana hanjaka amin'ny zavaboary. Ataovy izay tianareo atao amin'ireo zavaboary. Ninona vononareo dia hany. Amboleo karakarao ny anana dia mihinana. Ataovy izay tianareo atao amin'ny zavaboary, manjaka amin'ny zavaboary. Vonona ho an'ny zanak'olombelona ny zavatra rehetra ao amin'ny Genesis toko voalohany satria Andriamanitra dia niahy azy. Nihinana araka ny sitrapon'Andriamanitra ny zanak'olombelona. Ny Salamo 400 mampatsiahy ny asa-paharina nataon'Andriamanitra dia misy teny manao hoe manome ianao milaza an'Andriamanitra dia manangona izy. Manokatra ny tananao ianao dia vokony soa izy. Eli raha in'ilay namofo iny nandeha tany anefitra dia novangin'ny anjely ka nilazany hoe maninona ty ianao, mihinana fa mbola lavitra ny alehanao. Dia nihinana ary afaka nandeha 70 andro 70 alina Eli. Izany ilay endriky ny fihinanana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ahatakarana ny hoe rehefa mitodika amin'Andriamanitra isika dia misy sakafo izay azontsika hohanina, hialantsika amin'ny mahazatra, tsy voatery hamatotra antsika amin'izay iainana isan'andro, fa hinanana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, mitodika amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainantsika dia velona isika. Tsy ny vary ny mahavelona, tsy ny kobam-bary ny zanak'Israely no mahavelona, mahabotrabotra hitodi-koba hatavy. Tsy izany, fa Andriamanitra ny fototry ny fahavelomantsika. Tsy ny vary ny fotom-pahavelomantsika, fa Andriamanitra ny fotom-pahavelomantsika. Tsy nihinana mofo ianareo na kely azy, fa niahanareo ny tompo ahafantaranareo fa izy ny tompo Andriamanitra. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, intelo isan'andro isika no mikarakara sakafo maraina, atoandro, hariva amin'ny ankapobeny.
misy filazana hoe efa miena indray mandeha isan'andro zany na indroa isan'andro zany ankehitriny fa ny hery azontsika amin'izay dia hery enti-miatrika ny tontolo andro na enti-miatrika ny tapakandro maraina dia mihinana indray ny atoandro dia tapakandro ariva fa efa tena sahirana sika mikarakara izay ilay mahazatra antsika fa rehefa mitodika amin'Andriamanitra sika dia mahatsiaro hoe ay io Andriamanitra io ny tena fototry ny fahavelomako ny tena fototry ny haiko ny tena miantoka zato isanjato momba tsy hoe tsy hiasa ianao fa nomenana nadidy sy andraikitra eo amin'ny zavaboarin'Andriamanitra isika fa efa vonona araka an'Andriamanitra araka ny sitrapon'Andriamanitra izay mahavelona anao sakafo araka ny karazany araka ny fatrany amin'ny fotoanany izany no sitrapon'Andriamanitra fa tsy hoe any amin'ny birao tonga mpitondra nem dia dita tonga indray mpitondra paty antatiko mofo baolina aizako dia izany mahabotrabotra ny karazana mpiasa any amin'ny toeram-piasana na ny eny an-tsena mihinana araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny karazany amin'ny fatrany amin'ny fotoanany ary tsy voatery amatotra anao ny mahazatra fa izay sitrak'Andriamanitra ny sitrapony izy no miay anao ny faharoa tsy divay natoka no nosotroanareo tsy nisotro divay natoka kely akory azy ianareo miay anareo ny tompo ahafantaranareo fa izy no tompo Andriamanitra reo misotro araka ny sitrapon'Andriamanitra tsy izay mahazatra mety hoe tsy azo elana na tsy afaka anao fa ndeha hisotro araka ny sitrapon'Andriamanitra ny zanak'Israely dia nitoetra tamin'ny toerana sarodrano ary rehefa misakafo izy dia ny divay zava-pisotro misy alkôla no toy ny rano vola ampiarahany amin'ny sakafo hohaniny izany hoe ny mofo vita amin'ny kobam-bary sy ny divay natoka no rano fisotroana ary ambaran'ny mpandinika fa rehefa misotro ny zanak'Israely dia tsy latsaky ny telo kopy dia misy fahalery zao amin'izany ay vary eo ny kobam-bary fa eo koa ny divay natoka telo kopy raha kely indrindra fa tsy zany tany anefitra no foanan'Andriamanitra zany nataon'Andriamanitra ny kikika ka niantso fahafatesana ny zanak'Israely raha nomonimona tamin'ny Mosesy sy Arona hoe ohatr'izay ihany zay maty niaraka tamin'ny rahalanay toy izay maty aty anefitra aty miaraka amin'ny ombinay tsisy rano aty nahoana izay nentina aty hanky vareo i Andriamanitra ndao tsy izy raisy ny tenao dia poy io vatolampy io dia ho hitanareo sady tezitra moa Mosesy eo amin'ny boky Nomeriny eny ary fa velesiny ty tsy nipohany indray mandeha araka ny tenin'Andriamanitra fa indro dia nipotra ny rano tsy divay natoka zavatra hafa mihitsy amin'izay mahazatra ry havana malala rehetra amin'ny tompo raha te hisotro ny zanak'Israely tany anefitra satria hana no ny rano tsy nisy dia tsy hoe nitodika tamin'Andriamanitra izy fa nitodika tamin'ny Mosesy sy Arona izy nihitany teo ity perikopa ity andin-tsoratra masiny ity dia milaza hoe 4 taona tany anefitra ianareo akoatrany hoe tsy rovitra ny akanjo sipa ny kapa tsy tota ny kapanareo dia tsy nihinana ianareo koba vary izay nahazatra anareo tsy nisotro nareo divay natoka fa rano nisotroanareo tsy nanendrinareo na kely ohatran'iny na nininareo zao toko ty tafita ihany eo ambany eo dia nandresiny fahavalo no ninona satria Andriamanitra nianareo mba ho fantatrareo fa izy no Andriamanitra reo fahoriana ny rano maro sika no misedra ny zany ankehitriny tsy eto ihany
fa hatrany amin'ny firene-kafa. Dia iza no hodidiantsika? Ny anina ry anina sy ry anina. Fa rehefa tsy misy ny rano, hay! Ny antson'Andriamanitra antsika dia hoe mitodi aty amiko. Tsy hoe rehefa tsy misy rano ihany, fa rehefa tsy misy ny sakafo, mitodi aty amiko. Izao ny fotom-pahavelomana. Mihinana araka ny sitrapon'Andriamanitra, misotro araka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha mikasika ny vokovokomanga ry havana na ny fifadiana, izao tantara tsy hivy ny soratra masina amintsika izao, dia ny hoe hay ny mahazatra, azo ialana rehefa vonina iroso, isotro araka ny sitrapon'Andriamanitra isika. Raha misy izany hoe zatra divaistoka araka ny voalaza teo, dia tsy isy ohatran'ny zanak'Israely 3 kaopy isaky ny mihinana ve? Fa afaka izy satria nisotro araka ny sitrapon'Andriamanitra tany anefitra. Ianao koa na mananontany na rampitso aza ny fety, te ho afaka ianao, azo atao tsara. Ny afaka rehefa mandroso ianao, za isotro zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha ny fanafahana n'ilay demoniaka tao amin'ny filazantsara novakiana tamintsika, efa hatry ny kely izy ny demoniaka, fa rehefa tonga teo anatrehan'i Jesosy izy, afaka tamin'izay nangeja azy. Dia toraka izany koa isika ry havana, misotro araka ny sitrapon'Andriamanitra. Manatonany Jesosy, anafaka anao amin'izay mahazatra izy, anome rano hosotroana araka ny sitrapony izy. Izao ary no feny toriteny. Voalohany, tadidio fa nyresaka hanina hohanina sy rano hosotroana, dia miantso anao hitodika amin'Andriamanitra, lay miay anao. Tsy hoeny amin'ny fanaripako, tsy hiantsena, tsy hoany amin'ny toeram-pisakafoana, na koa himonomonina amin'ny dranona sy ranona, fa rehefa miresaka hanina hohanina, rano hosotroana, ny dingana voalohany hiantsony izao soratra masina izao antsika dia ny hoe mitodi amin'Andriamanitra. Zay ianao vao makany an-tsena, zay ianao vao mitady ny hohaninao sy hosotronao. Fiainantsika isan'andro ry havana, ny mitady ny hohanina sy hosotrona, na manamboly sika mpanefoefo, na mahantra sy fadiran'ovana, samy antsona hitodika amin'Andriamanitra, hitady izay hahavelona antsika. Tsy ny vary ny fototry ny fahavelomana na zavatra hafa mahazatra any amin'ny isam-pirenena, fa Andriamanitra ny fototry ny fahavelomantsika, araka ny teny eto amin'ny Deutéronomie hoe tsy mofo no fihinanareo, tsy divay natoka no fisotronareo, mba ho fantatrareo fa izao no Jehova Andriamanitrareo. Fantaro fa ny Tompo Andriamanitra no fototry ny fiainantsika, antom-pahavelomantsika. Amen.